Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Topokolasy topokovavy faly miarabatsika jiaby zay magnaraka fandaharagna ça se dit bien dit na amin'ny alalan'ny Facebook zany na amin'ny alalan'ny YouTube émission spéciale ça se dit bien dit. Araka aniketsika zao Andriamatoa Tonina Rakotozanakajy no vahiny fandaharagna. Izy dia filoham-panorona ny AJIPAD sady mpampianatra ao amin'ny université mafantatra ny momba ny angovo sy ny tontolo iainana. Faly miarabanao zay Andriamatoa Tonina Rakotozanakajy ary misaotranao sahady nagniky ny vahiny ato amin'ny fandaharana. Faly miarabanao talon ary faly miaraba koa ny mpijery sy mpanaraka ny fandaharana Sens dit bien dit na Facebook na amin'ny YouTube dia na ny eto Madagasikara na ny any ampitan'ny ranomasina. Manana manam-pahaizana maro na teknisiana ohatranareo zao eto Madagasikara dia ao amin'ny ministera sy amin'ny fitondram-panjakana nefa hatreto mbola tsy mivaha foana ny olona délestage. Inona mahatonga zay diso safidy ve ny fanjakana mifidy reny olona ampiasainy amin'ny sehatra reny sa teknisiana mihitsy ny mbola vitsy eto Madagasikara mahakasika zay fandrarana amin'ny angovo zay? Manana teknisiana maro na ao amin'ny fitondrana na amin'ny tadidio fa na ao amin'ny JIRAMA manokana dia betsaka ny teknisiana ambony zay mampihodina ny orinasan'io zay tsy hitatsika aty aloha fa kosa ny mpanao politika sy ny mpitarika ny hitatsika eo aloha fa ny mampihodina re ny herinaratra eto Madagasikara na zavatra rehetra mihodina mila teknisiana dia tadidio fa betsaka ny manam-pahaizana ambadika an'ireny fa kosa ny fametrahana lahara-pahamehana an'ireny sy ny fametrahana reny ho aloha mpitarika no tsy nisy eto amintsika fa noho ny fisiana politika tafiditra lalina loatra resaka teknika dia izay no mahatonga ny firenentsika latsaka kariterina tahaka an'izao. Tsy hoe ny manam-pahaizana ny tsy misy na eto toerana izay no mampisy ny fuite de cerveau mandeha any ivelany satria mahatsapa tena ny teknisiana fa atao tsinotsinona vokatry ny fisiany resaka politika be loatra tafiditra ao anatin'ny teknika eto Madagasikara dia lasa tahaka an'izao ihany ny firenentsika. Mahakasika zay soloka zay ihany inona zany mba vahaolana na zavatra ataon'ny teknisiana mahakasika ny fanafarana solika nefa tsika manana solika ao Bemolanga? Fantatsika fa betsaka ny fikarohana indrindra ny fanandrana natao momba ny solika atsika eto Madagasikara. Azo trandrana tsara betsaka ny firenena zay liana ny teha hitraraka an'io fa ny zavatra misy dia lay fifanarahana ara-politika sy lay fifanarahana ara-teknika mbola tsy mifandrindra eto amintsika eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara ka mahatonga ny mpandrarana solika manafatra solika avy any ivelany satria ny fitrandrana eto amintsika lafo kokoa noho ny fitrandrana efa mihodina any ivelany. Io moa zany misy resaka rehefa manao business plan fitrandrana tahaka an'io dia amin'ny voalohany aloha maty ahy fa rehefa manana ny zany hoe ny fotoana zay mahatonga anazy mora